Ampifaliana ry havana manarana zontsika miona sy fazara mofinainy indray indrindra ny amin'ny lohateny banjentsika tamin'ity volana janoary ity ny hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Anio no andro farany amin'ity volana janoary ity ary zava-dehibe indray no azontsika miona sy fampizara eto. Ho aminareo ny fahasoavana sy famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Alarobia 1 janoary 2024 mbajina antsika lohateny hoe lehibe ny voninahitran'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'ny tompo isika. Anahantra anao ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza narinao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera narinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony ideraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy iderana isanao amin'izay mandimby azy, sy anambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao magaga no sainitsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anona ny fahatsiarovana be ny fahatsaranao izy, sy iobo ny fahamarinanao. Amen. Alleluia, alleluia.
hivavaka isika. Andriamanitra mpiazo mpanavitra anay ianao. Tsy misy toanao fa Andriamanitra hafa ianao. Ilay Andriamanitra tsy mivy maro sy anio ary mandrakizay. Ilay Andriamanitra atraizaiko mandrakizay. Dera sy mankalaza. Mame voninahitra izay lehibe tokoa izahay. Matsiaro ny tenanay izay toko manao nyzany voninahitra ao izany. Fa tsy tanteraka Tompo noho ny fahamasinanao. Dia manatinao mpandetreteny izay mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Noho ny avitra ny entin'i Jesosy Kristy eo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo amaksiany nofinainy izay. Dia taria amin'ny fananao masina hamantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoananao ilay masina. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ity mitily avana dia hitanao boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 12 manomboka ny 9 tapa 2 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Heroda nidina niala tany Jodia ka ny Kaisaria dia nitoetra tany. Ary Heroda tezitra loatra tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana ka niraisaina kosa ireo ka nakany aminy. Ary efa nahazo any Blasto mpitandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho sakaiza dia nangataka fihavanana satria ny tany nivelona tamin'ny tanin'ny Heroda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjoakanjo mpanjakany Heroda ka mipetraka teo ambony seza fiandrianana dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohan'ny kakana izy ka maty. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao trano ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny finaina ho antsika ny asan'ny apôstôly toko 12 tapa 2 ka hatramin'ny 13 ry havana dia milaza ny amin'ny nanenjehana ny fiangonana sy ny nanafahana amin'ny Petera kanefa koa nahitana fahafatesany Heroda mpanjaka izay lany kakana. Hiteto fa Andriamanitra mitsara ny manohatra azy Andriamanitra. Noho izany manohatra ny fanenjehan'ny mpianana izy. Ary nisy anjely tompo namely azy satria tsy nome voninahitra n'Andriamanitra izy. Ny 7 Heroda ry havana dia mpanjaka nanenjika ny fiangonana. Baikoin' Jesosy Kristy no nahatonga ny mpianatra andeha nitoro filazantsara. Tsy akasitraka izany anefa Heroda ka tonga hatramin'ny famononan'i Jakobo rahalahin'i Jaona. Vokany no sazian'Andriamanitra ho faty izy. Araka izany manarona izay manam-pahefana ny soratra masina fa eriko anatrehan'Andriamanitra ny fanenjehana ny fiangonana sy ny mpianatry Kristy ary mety mahafaty-tampoka izany. Aza manohatra na manenjika ny fiangonana fa tenan'i Kristy etỳ tany izany. Sarotiny amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ka tsy maintsy manafay izay manenjika azy. Zava-dehibe ry havana nazontsika mandray izany azonao mandinika ny tenanao koa. Raha nanenjika amin'ny fiangonana ianao aza manenjika fa voalaza n'Andriamanitra ny fandaminany amin'izany. Fa izao koa zavatra hiteto Andriamanitra mitsara manohitra azy ka dia izao manafay mpiavonavina izy. Manafay mpiavonavina ka dia nohan'ny kakana izy ka maty. Ny 7 tamin'ny seho an-tsehatra nankalazana ny lalao fanomezam-boninahitra ny amperora ry havana no ny akanjo mampanjaka azy Heroda. Izay fotoana nahavory vahoaka maro tokoa. Tampoka teo trasy ny aretina hafahafa izay narovotra ny tsinainy Heroda ka maty. Naka ny voninahitra tokony an'Andriamanitra tamin'ny antsoin'ny vahoaka azy hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy feon'olona. Araka izany azavanaiky ampitoviany olona amin'Andriamanitra fa eriko anatrehan'Andriamanitra izany. Ary ny fanekenao hitovy amin'Andriamanitra dia midika ho fanoherin'Andriamanitra sady. Fa dio ny miady ny voninahitra tokony omen'Andriamanitra fa me voninahitra izy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izany ry havana. Andriamanitra mendrika dia raina sy mendrika omeny voninahitra mandrakariva. Dia ho azy ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Tompo misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza aminay fa mitsara ny mpanohatra anao Andriamanitra ianao. Ka dia nitoerinao ny fanenjehana ny mpianatra ao ary nofaizinao ireo mpiavonavina. Nasehonao tamin'ny Heroda mpanjaka izany izay ny mandinika ny tenanay koa. Vavaka aminao izay Tompo hameraka izao asa fitina filazantsara izao. Ny azakazaka masina tanterahan'ny fiangonana hitainao ireo tompona ndraikitra rehetra eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hatrany amin'ny filoha ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa ombonana
ireo président synodaly, ireo mpitandrina, ireo vahoakanao mpitoryteny katekista, mpiandro ny fidinao, ny vahoakanao fa resy lahatra ao aminao koa. Bomenao hely, menao fahasalamana, finoana matanjaka aizina mijoro vavolombelinao ary anaraka ny tolotsaina avy amin'ny fanamasina. Mety manateraka ny vina ny fiangonanao, isiny ny fandrosoana amin'izany. Dia hifampitsinjo ary iseho ny voninahitra ao Mandrakariva. Vavaka aminao zay Jesosy, vonjeo ny firenenay, mezahanao fanamasina eto Madagasikara. Ary hiasa mahety koa mba hanehoana ny voninahitra ao amin'izay tro tanterahana. Sitrandreo marary, komenao fanantenana. Toany ny asa fitsaboana, ampirezinao zay azony manjo, ary vonjeo ireo marivo fisotroana ary ireo sahirana. Vao ny olana menjady aminay tompo. Io ny fiazakazanay amin'ny asa mandrara, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia teo ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, zay efa nampiandrinay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony anio izy anina sahaza anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo ritsodrano, atolotry anaran'i Jesosy Kristy, ao raisireo ny finoana zany ka hiainanareo. Aza manana inona faoka ny fihavana sy fonamba amin'ny fisaorina no entinao manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra izay ohatry ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.